بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلافال نتناني مناتني أرابا وانسكريتا Malagasy tsy vakivolo manerana ny Madagasikara any ivelany Madagasikara izay mpanaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny TVM isanandro indrindra fa ny mpanaraka ny fandaharana émission islamique spécial Ramadan izay atolotry ny fikambanana As-Siratul Mustaqim eto amin'ity fahitalavitra ity. Efa voaresadresaka antsika teto andro maromaro zay nanomboka amin'ny fiandohany volana Ramadan fa anisan'ny tanjona lehibe zay tiany Allah subhanahu wa ta'ala nandefasana an'izany volana Ramadan dia mba hampaldio ny mpino Islamo anankiray eo amin'ny fiainany andavanandro, indrindra rehefa miala ny volana Ramadan dia mba hadio izy ireo, hifampitsindro izy ireo, hifankatia izy ireo, hifamindrafo izy ireo, hifampinakinaka izy ireo, hifangoraka izy ireo eo amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro. Raha lasana bavy atao anatin'ny finoana Islamo efa voalazantsika ihany koa fa amin'ity volana Ramadan ity dia hiezaka antsika haka toetra anankiray zay nampiavaka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary dimbiansin'ireo mpino Islamo ary tsy vitan'izany fa nodidiny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala mba tokony hananan'ireo mpino Islamo eo amin'ny fiainany andavanandro. Ary ny volana Ramadan indrindra no lalana anankiray zay hoe mampita ny olona mba hanana an'izany toetra anankiray zany. Da dio tsara fa ny volana Ramadan dia nizarany Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ho telo mazava tsara. Efa irentsika matetika izany hoe ny voalohany dia rahmana ny famindrampo, ny faharoa dia ny maghfira, ary ny fahatelo dia fanavotana ny olona mba tsy ho isan'ny vahoaka ny hafobe. Isan'ny Ramadan isan'andro ientsika izany, miditra ao anatin'ny moskenao zany no resan'ny olona, miditra eny amin'ny televiziona sy ny radionao zany no voalazan'ny mpino Islamo, miditra ao an-tokantranonao zany no voalazan'ny Islamo. Fantanina mipetraka lizy averimberintsika isan'andro moa ve mba niainanao izany zavatra izany, satria matoa zavatra anankiray averimberina isan'andro dia tokony iaina ny mpino Islamo rehetra, na za miteny na ianao mijery io na ny mpino Islamo n'aiza ny toerana misy azy dia tokony hanao an'izany zavatra izany, tokony hanana an'izany toetra anankiray izany, satria Tompo Allah subhanahu wa ta'ala efa manana an'izany toetra izany ary izany indrindra no nanovany ny volana Ramadan mba hizara ho telo ary natombony tamin'izany famindrampo izany. Tsy vitan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala manana an'izany famindrampo izany fa mbola ilay mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam izay no safidiny tao anatin'ny maro, izay tiany indrindra amin'ireo zavaboariny, mbola nomena an'izany toetra zany ary navahany mihitsy izany mpaminany zany amin'izany toetra famindrampo izany. Andatsika hiaraka ijery tantara anankiray izay nandalo tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Indray andro nisy lehilahy niditra tao anatin'ny tranon'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Dia rehefa niditra tao anatin'ny tranony izany mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nahatratra any mpaminany sallallahu alaihi wasallam nanoroka ny zafikeliny Al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu. Tratran'io lehilahy io i mpaminany sallallahu alaihi wasallam nanoroka an'izany zafikeliny antsoina hoe Al-Hasan izany. Rehefa vita ny fanoroany an'izany, nitazominy ilay zafikeliny, nitamtambeziny, nitazominy tahaka ny olona rehetra izay hoe mitazona ny zafikeliny zany. Dia ingaga iny lehilahy iny ka niteny taminy manao hoe ya Rasulallah, o riraka ny Allah, inna li ashratan min al-abna'i ma qabbaltu ahadan minhum abadan. Zao izy dia manana zanaka na zaza mihoatra ny 10 ao anatin'ny tokantranoko fa na dia ray tamin'izy ireo tsy mbola nioroako na dia indray mandeha aza. Dia rehefa nendrehan zany mpaminany sallallahu alaihi wasallam nitodika tamin'ny rangahy iny
ary rehefa vitantodiky izy de somary maloka ny endriny ary ny teny izy manao hoe man la yarham la yurham. Izay olona tsy mamindra fo dia tsy amindrany tombo Allah subhanahu wa ta'ala fo ihany koa. Zany teny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zany dia mivelatra, tsy vitany hoe izy mivelatra fa anatra ho antsika pino islam. Nizaniza amin'ny fiainana eto ambony tany zay hoe tsy mahay mamindra fo dia tsy amindrany Allah subhanahu wa ta'ala fo ihany koa. Zay tsy mahay mahinakinaka ny olona eo akaikiny dia tsy ananany Allah subhanahu wa ta'ala inakinaka ihany koa. Ary zay tsy mahay mangoraka amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy, tsy mahay mangoraka amin'ireo ava amanatsakaizany, amin'ireo ankohonany, amin'ireo olona zay eo ambany fiahiny, eny fa hatramin'ireo mpiara miasa aminy aza raha eo ambany fiahiny, ka ohatra ka talenina orinasa anankiray ianao, raha ohatra ka ministra ianao, raha ohatra ka filoham-pirenena ianao, fa raha ohatra ka tsy manana zany famindrampo zany de tadidio tsara fa tsy azo famindrampo ny Allah subhanahu wa ta'ala. Niza ny olona zany tsy mamindra fo dia tsy amindrana fo ihany koa. Zany no afatra tiany mpaminany sallallahu alaihi wasallam ho tenenina amin'izany. Satria izy Allah subhanahu wa ta'ala efa nirehareha, efa niteny, efa nosoratiny tao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim fa izany famindrampo zany dia anisan'ny toetrany ary nanirany an'ireo mpino, ary niteny izy ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao hoe kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. I tomponareo misy efa nitsangana nanoratra n'izany famindrampo zany ho amin'ny vatatenany. Zany hoe tompo Allah subhanahu wa ta'ala mamindra fo ka aokanao hamindra fo. Raha ohatra ka te hanina toetra izay mampiavaka ny Allah subhanahu wa ta'ala, raha ohatra ka te hanina toetra izay nampiavaka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, mamindra fo ihany koa ianao ao amin'izany fiainanao eto ambony tany zany. Ary mbola tadidio fa ao anatin'ny surati Yusuf mbola niteny tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe fallahu khairun muhafidan wa huwa arhamur rahimun. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia izy no pia tsara indrindra ary izy mpamindra fo indrindra amin'ireo zay mihevi-tena fa mamindra fo. Zany hoe misy olona mieritreritra fa izy mamindra fo, misy olo sasany mahita fa izy farany ambony faratampony amin'ny famindram-po. Tadidio fa mpaminany sallallahu alaihi wasallam mbola faratampony mihoatra anao, ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala mihitsy mbola amboniny zany hoe famindram-po mihoatra ny olona eto ambony tany. Ary teneni ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy manao hoe lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia miteny fa rehefa Allah subhanahu wa ta'ala nanamboatra an'izao tontolo zao de inona zavatra zay nataony dia rehefa vita zany fanamboarina an'izao tontolo zao zany de nalainy ny soratany eo amin'ny seza fiandrianany manao hoe inna rahmati sabaqat ghadabi, ny famindrampoko dia nalulalana lavitra ny fahatezerako. Mety ho tezitra ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny zavatra ratsy zay ataontsika, mety ho tezitra Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fanananao toetra tsy mendrika, fanananao toetra ratsy, fanaovanao ry zavatra voarary any Allah, saingy fantaro fa ny zavatra zay mandalo dia ny famindrampony Allah subhanahu wa ta'ala midadasika ary manenika ny zavatra rehetra eto ambony tany. Ary zany indrindra mahatonga antsika rehefa hanao zavatra anankiray, rehefa handray zavatra, nanao zavatra anankiray de inona ny zavatra zay teneninao de tsy maintsy miteninao hoe bismillahir rahmanir rahim, amin'ny anaran'ny Allah lehibe fiantrana sy be famindrampo. Manana fiantrana zany Allah subhanahu wa ta'ala zany ary mamindra fo ho amin'ny olona rehetra eto ambony tany. Zany no toetra zay nananany Allah, nananany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ary tanjona lehibe tiany Allah subhanahu wa ta'ala apitaina rehefa tsika manatanteraka an'izany fifehezana amin'ny volana Ramadan izany. Tadidio tsara raha lasana bavy atao anatin'ny finoana Islam fa indraindray rehefa tonga ny vanim-potoana fahavaratra tsy milatsaka izany orana izany, kivy ny tantsaha, kivy ny mpamboly, kivy ny olona izay mpiompy, kivy ny rehetrarehetra, fa afaka fotoana fotsy dia nalefany Allah subhanahu wa ta'ala izany orana izany noho ny famindrampony amintsika na dia fefa kivy aza tsika indraindray eo amin'ny fiainantsika. Teny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao hoe wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu
wa yanshuru rahmata. Izy Allah subhanahu wa ta'ala mandefa ny famonjena ny orana tiany teneniny eto, satria rehefa aoriany nareo efa somary kivy teo amin'ny fiainanareo eto ambony tany. Izany zavatra zany no averimberiny ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an El-Karim mba hahafahanao mahalala fa izy tomponao matoa izy nanamboatranao dia ampiditranao amin'ny paradisa no tanjony ka famindram-pony natao midadasika mba hahafahanao tafiditra ao anatin'ny faribolana zany famindram-pony tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary rehefa nandefa ilay mpaminany izy dia niteny manao hoe wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Zay tsy nandefanao ry Muhammad afa-tsy hoe mpamindra fo an'izao tontolo zao. Ka misy olona ve masamy teny fa izany mpaminany zany dia tsy mpamindra fo, na izany finoana islam zany dia tsy famindram-po ny iainan'ny olona ao anatin'izany. Ny volana Ramadan famindram-po, ny fiainany rehetra famindram-po, miaraka amin'ny vadinao, miaraka amin'ny zanakao, miaraka amin'ny olona izay ambany fiahinao, miaraka amin'ny ray aman-dreninao, miaraka amin'ny olona fikambanana ray aminao. Famindram-po no tokony hidadasika ao anatin'izany zavatra zany mba ahafahanareo andeha amin'ny lalina tokony ho alehanareo. Raha ihany mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa nandeha izy teo an-tanàna dia nisy zaza anankiray maty. Rehefa maty zany zaza zany dia namangy izy tao an-tokantrano ny olona manamanjo iny. Teo am-pamanginany zany manamanjo zay dia nrotsaka ranomasony mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Gaga ireo mpanaradia taminy, gaga ireo sahaba, inona no mampitomany anao ry mpaminany? Dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu ala qulubi ibadihi wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama. Teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ny antony nampitomany ahy dia nampidiry ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao amin'ny foko izany hoe famindram-po izany, ary taditio izy fa Allah subhanahu wa ta'ala mitsangana mamindra fo amindreo olona izay be indra fo. Ka nizaniza amitsika raha ohatra ka manana an'izany famindram-po zany dia ahazo famindram-po avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Fa raha ianao kosa miseho hoe dadany, miseho ho mafo, miseho fa ho faramafy eto ambony tany dia taditio fa tsy nisy olona mafy teto ambony tany nioatra ny Firaona alaihi lana, izay niantso ny olona mihitsy mba hanompo azy, izay namono zaza Israeliana mihoatra ny 1000 rayalina mahery efa amina million ny olona mivonony zany Firaona izany. Fa aiza ny hafarany dia rano ny sokafiny Allah subhanahu wa ta'ala, ranomasina ny sokafany Allah subhanahu wa ta'ala, rendrika tao izy ary maty izy tamin'izay fotoana zay. Zay zavatra zay mba tokony hipetraka ao an-tsaintsika indrindra amin'ny volana Ramadan, fa tsy fahatany no nanaovany Allah subhanahu wa ta'ala 10 andro voalohany ho famindram-po eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fifehezantsika ny volana Ramadan. Ka ny 12 dia famelan-keloka. Fa zavatra tiako tenenina hoe ahoana no iandrandranao famelan-keloka ny Allah subhanahu wa ta'ala nefa tsy nahazo an'izany famindram-po zany anao, ary ahoana no azahoanao ny fanavotana manokana mba tsy hisany vahoaka ny avobe raha tsy nahazo famindram-po ny Allah subhanahu wa ta'ala. Afatra ety ampamaranina raha lasana bavy eto anatin'ny finoana Islam. Ny famindram-po dia tsy zavatra hoe lazaina mivava fotsiny, zay tia milaza dia milaza, ao anatin'ny moské zay tia mananatra, fa aoka iainantsika amin'ny vady amanjanaka antsika, satria misy antsika dia miteny mafy mahery ary entitra amin'ny vady amanjanaka fa tsy mba malemy, tsy mba mamindra fo. Aoka izany famindram-po zany iainantsika amin'ireo mpifanolobodiritina amintsika. Aoka izany famindram-po zany iainantsika miaraka amin'ny ray aman-drenitsika, miaraka amin'ny namantsika sy ny sakaizantsika. Zay no tiany Allah subhanahu wa ta'ala apitaina amin'izany famindram-po zany. Zay ihany koa no entintsika namarana ny fandaharantsika tamin'ity andro anty. Isorana ianao zay nanaraka an'ity fandarana ty hatramin'ny farany, ary mbola manome ihany koa ny fotoana ho amin'ny rahampitso insha Allah. Ary azadiny fa ity fandarana ty dia niarantsika tamin'ny fikambanana as-siratul mustaqim zay tsy mitsahatra manatsara ny farim-piainan'ny mpino Islam sy manatsara n'izany tontolony finoana Islam zany. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.